Eo amin'ny vaovao ara-toekarena tsena raisam-pirenena sy fanondranan'ny Madagasikara ny akora any ivelany misy indrindra raha moa amin'izao fotoana izao izay nanomboka tamin'ity androany ity ny atrikasa mikasika ny fiarovana ny fahadiovan'ireo sakafo fanondrana eto Madagasikara. Tao anatiny izay indrindra raha moa no ndresana manokana ny amin'ny tokony ijerena ny fanatsarana ny kalitaon'ireo akora fanondrana mba azonina ny fahatokisan'ireo firenena mpanafatra. Isan'ireo firenena mpanondrana akora ara-pambolena fiompiana ary zony Madagasikara. Afaka omendanja kokoa anefa izany akora izany amin'ny alalan'ny fanamafisana sy fanatsarana ny kalitaon'ireo akora fanondrana ary azonina ny fahatokisan'ireo firenena mpanafatra toy ny firenena Europeanina. Isan'ny votra izany nandritra ny atrikasa mikasika ny fiarovana ny fahadiovan'ireo sakafo fanondrana eto Madagasikara izay nisokatra io maraina io tetsy amin'ny Hôtel Carlton na Tsinosy. Atrikasa entina mijery ny fanatsarana sy ny fanamafisana ny fiarovana ny sakafo ahondratsika makany ivelany na sakafo avy amin'ny biby io na sakafo avy amin'ny zava-maniry. Zany hoe ny fiarovana ara-pahasalamana ho an'ny mpihinana kanefa mariko tsara fa alohany hijerentsika ny fitandrovana ara-pahasalamana ny mpihinana ny velany dia ny mpihinana eto atoerana zany hoe ny vahoaka malagasy aloha no tsy maintsy arovantsika voalohany. Isan'ny akora fanondrana Madagasikara ohatra ny hena. Lara-pamehan'ny ministera Piatoko ny fanatsarana ity sehatra ity. Misy fepetra amin'ny lafiny sécurité fahadiovana hygiène zany izay tsy maintsy mbola ho apetratsika eto Madagasikara eo amin'ny trano ohatra famonoana biby ny norme vétérinaire izay tsy maintsy tokony mifanaraka amin'ny OIE amin'ny zavatra européenne dia izay indrindra ny zavatra tsy maintsy mbola misy ezaka atao zany eo amin'ny lafiny sécurité io raha tsy mahazo an'ilay fanekena avy any amin'ny Union européenne amin'ny lafiny vétérinaire ny fahadiovana izay sécurité biosécurité zay dia tsy afaka tsika aloha mbola manondrana. Tafiditra indrindra ao anatin'ilay tetikasa EDES izay efa tsy nivotrona Europeanina vola izao atrikasa izao. Miara-misalahy amin'ny fikarakarana azy kosa ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana, ny jono, ny varitra ary ny ministeran'ny fahasalamana.